Momba ny fanaovana asa soa kosa nanolotra vola fanampiana mitetina 2 tapitrisa ariary ho an'ny akany sembana mijoro eny Morondava Ambohibao. Ny orinasa mpifandraisana Airtel fanampiana izay natao indrindra moa hanatsarana ny internat izay andraisana ireo ankizy tezaina eo anivony ity akany ity. Vola mitetina 2 tapitrisa ariary no natolotry ny orinasa mpifandraisan-davitra Airtel Madagasikara ho an'ny akany sembana mijoro eny Morondava Ambohibao androany. Ity vola ity dia entina hanarenana trano fatoriana na internat ho an'ireo ankizy manana fahasembanana izay mianatra sy tezaina eto ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Ny Airtel Madagasikara ihany koa no iantoka ny fifidianana ireo fitaovana rehetra amin'ity toerana ity. Io maraina io moa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany taratasy-mbola izany. Raha malala moa izany fa raha ny eto Madagasikara ny fikambanana tahaka izao na ny fikambanana rehetra dia tsy maintsy hoe amin'ny alalan'ny tenany ihany andehanana izay fikambanana izay satria ny fanjakana tsy dia mbola manampy aloha izany ny fikambanana eto. Ka ny fiaraha-miasa amin'ny Airtel moa izany dia amin'ny hoe fankatahana andrareo izany ny fanohanana amin'ny fanatanterahana ny tetika asa madinika ity centre sembana mijoro ity. Raha tamin'ny herintaona ohatra izao ny fiaraha-miasa ilay dia niompana bebe kokoa izany teo amin'ny resaka ny fankalazana ny fahavolo-taona dia nisy hetsika maromaro tahaka ny ohatran'ny hoe vacances tantico, déjeuner de solidarité, nanao plaquette izay izany izao ny raha hoe Airtel taminay. Ary amin'ity taona ity kosa dia mitondra ny anjara biriky ny Airtel Madagasikara amin'ny tetika asanay hoe fanokafana klasmanty ho an'ny olona manana fahasembanana eto aminay. Raha sitrapon'Andriamanitra moa izay fitokana izay izany dia atao amin'ny volana oktobra. Ary ny fanampiana Airtel moa izany dia mitondra ny anjara biriky ndrareo eo amin'ny famontana ny asa izany ny finition sy ny équipement andeha internat rehefa vita izay. Ankizy 430 amin'izao fotoana izao no mianatra eto amin'ny akany sembana mijoro Ambohibao. Tokony ho tafakatra 70 isan'izy ireo rehefa tafatsangana ity toerana fatoriana ity. Ny volana oktobra any no heverina ho vita amin'ny izany toerana izany ka ho tokanana amin'ny fomba ofisialy.